Faly miarahaba antsika tsirairay avy indray ny tenako tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao sabotsy alina izao. Manasa antsika mpanajana ary anaraka an'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena avy hatrany no entiko isantarana ny fampalalam-baovao amin'ity anio ity. Teny amin'ny kianjan'ny Mahamasina no nandresy 3-0 ny ekipa ny Centrafrika ny Barea ny Madagasikara nandritra ny fandehanany fifanitsanana amin'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany 24 izay ho atao any Rosia ary avy hatrany ny fanadihadiana. Fandresena tamin'ny 7-0 no azon'ny Barea ny Madagasikara nanoloana ny ekipa pireneny Centrafrika tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina nandritran'ny lalao mandroso ny fiodinana voalohany amin'ny fifanitsanana andehanana any amin'ny mondial 2022 atao any Rosia. Vao nanomboka ny lalao dia efa nihita vonombonina ny mpilalao malagasy. Teo amin'ny minitra 5-20 dia nanokatra ny Saïd Dafer rehefa nazo tolotra tsara petraka avy amin'ny faneva image nanivatsiva tany amin'ny elatra kavia. Nanomboka teo dia nanindry hatrany ny Barea. Mbola nanampy ny baolina tafiditry ny malagasy indray nefa injiva teo amin'ny minitra 40 rehefa tafapiritsaka tany amin'ny ilany ankavanana indray hitately ka nanolotra baolina tsara ho azy. Dio isarono ohatra ihany koa no nentin'ny rototany alasasatra. Teo amin'ny 10 minitra fizaram-potoana faharoa dia niezaka nanenjika anisa ny vahiny ka nibody tany amin'ny tantsika malagasy. Vamailo nefa mivody laharan'ny Barea ka tsy nahita irika ny lohalaharan'ny Centrafrika. Taroan'izay dia nifoto amin'ny torimaso indray ny Barea ka nanao fanafiana sesilany. Nisy vokan'izany teo amin'ny minitra 17 rehefa nitsena tamin'ny lohany ny kofron dakany Carolus Joan Paul. Sikaritra tamin'ity lalao ity fa nitaky ny avizanana ho an'ireo mpilalao ny Centrafrika. Sabotsy tamin'ny roa maraina tokoa mantsy izy ireo vao nigadina teto an-tanindrazana. Azo lazaina hoe efa manana tongotra ilany amin'ny fiodinana faharoa araka izany malagasy amin'ity fifanitsanana mondial 2022 ity. Misarotra ho an'ny Centrafrika mantsy ny anenjika an'io elanelan'isa telo io ny talata ho avy izao mandritra ny lalao miverina atao etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ihany. Raha ny tena izy mantsy dia mitombo avy roeny ireo isan'ny baolina tafiditry ny malagasy ireo. Tokony tany Centrafrika ny nanaovana iny lalao mandroso iny saingy noho ny olana ara-politika misy any an-toerana dia voaterina atao teto amintsika. Na izany ary mila mailo hatrany ny malagasy amin'ny lalao miverina ataony andron'ny talata io. Betsekilan'izay dia inoana ihany koa fa ho tonga maro be ny mpijery baolina malagasy no anatrany farany ny ekipa pirenenantsika.